Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika ity amin'izao faraparany ny herinandro izao. Miaraba ihany koa ny Italien ny famoahana ny gazety taratra sy ny le nouvelle ary ny Corriere de Madagascar. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao sy nizy ary miaraba koa zany andro mpiantsika izay mihainotsika iratanina eto Madagasikara. Laviny andrarezina no dimandry ny pastera Richard Andriamanjato azo lazaina fa nanana ny tantarany teto amin'ny firenena, na teo amin'ny lafiny kolotsaina, na teo amin'ny anivon'ny fiangonana, fa indrindra teo amin'ny lafiny politika izany pastera Andriamanjato Richard izany. Ny fijeriny Frank Ramarson ny olomanga firenena malagasy. Olomanga tokoa no lasa ny anjarezina ozy itsika atao. Olona zay ataoko ngamba fa atao amin'ny tantara politika na tantara kolotsaina ozy ianao, satria izy koa dia mpanoratra tantara eo amin'ny lafiny koa fivavahana. Izy moa ny pastera ny Ambotately, ary izy nandimy ny pastera Veljon, zay fantatsika koa fa zany ny isan'ny london'ny nasionalisme teto Madagasikara. Ny zavatra voalohany resahako momba ny pastera Andriamanjato dia ny hoe ny fahaizany, ny fahalalahany, ary koa zany eo amin'ny ataontsika hoe araka ny teny frantsay hoe complet mihitsy zany le momba azy, satria vitsy dia vitsy ny mpanao politika intellectuel ntaontsika malaza eran-tany, ary toko ngamba fa amin'izao andro manjombony zao amin'ny fianakaviany dia miara-mionina amintsika eto amin'ny radio Alliance 92. Ny momba azy mibetsaka ngamba no fa ataontsika hoe malala hoe iza le pasteur Richard Andriamanjato, fa ny tena isan'ny songadina tamin'ny voalohany indrindra aloha dia izy ny maire tena zandry indrindra eran'ny Madagasikara, ary député zandry indrindra koa, satria 20 taona izy no maire Antananarivo renivohitra ity, ary hatramin'izay izy dia mitombotaoran-taona hatrany amin'ny tamin'ny 77-78 tany. Ny amin'izay zavatra zay dia betsaka zany no zay fa zava-pita, ary ataoko ngamba fa miraikitro tantara satria ny zavatra zay nataony teto amin'ny firenena, ary ataoko ngamba fa rariny dia rariny kosa raha ohatra omen'ny firenena malagasy ny ataontsika hoe ajamboninahitra any tokola Richard Andriamanjato ny amin'izao nahafatesana azy zao zany menazy zany zay toeran'izay, satria mbola veriko ano na nisy président de république aza teto dia ataoko ngamba fa izy nisan'ny rona telo amin'ny mpanao politika malagasy zay fatadaza indrindra ary nahavita betsaka teto amin'ity firenena ity. Ny tokony ho filamatra na ho fakatahaka ho an'ny mpanao politika antsika raha nengy amin'ny pastera Andriamanjato Richard? Filamatra satria tsy ohatra eo amin'ny lafiny politika antoko raha ihany nisy azy raifemo na da aveo lasa raifemo fanavozana, fa na haiko izy nataontsika hoe s'adapte ozy ny olona tamin'ny toetrandro, tanao zany fa tamin'ny 89 izy moa nalaza hoe KFM moa zany hoe pro-soviétique zao, fa vantsoka ny rivo-baovao ny glasnost sy ny libéralisation politique dia niaraka nitsoka tamin'izay koa ny ataontsika hoe ny évolution ny KFM, lasa hoe KFM fanavozana. Hitanao tsara zany fa tateorina izy no artisan natonga nireny raky sy 7 raha tsy teo izy teo mikazany telo amby folome na firy volana teo akotoko ngamba fa tsy niova ty ny raharaha pirenena teto amintsika, tsy nienjery zany ataontsika eto didiratsiraka, fa zany moa zany amin'ny lafiny tantara zany rehetrarehetra zany, ary tokony ataoko hoe alaina tahaka izy hoah, satria mpanao politika tena hoe manao politika ary intellectuel ary mandalina sy manadiady amin'ny resaka hoe situation politique. Zay no nataony rehefa mandray hoe dia hoe mana analyse scientifique foana izy raha teo moa mathématicien fa lasa nanao théologie sy histoire, fa eo amin'izay fomba fisainana zany eo amin'ny logika ataontsika hoe zay nitondrany ny fiainana indrindra amin'ny stratégie politique dia hita mihitsy izy zany fa manam-pahaizana, ary ataoko ngamba fa mpanao politika ary manam-pahaizana sy manana culture zay tsy hitanao no ary zay fantatry ny olona eran-tany,
ary zay natoko anao hoe ny zavatra tokony alaitahaka aminy de hoe le humilité le fahaizany mifampikasokany vahoaka fahaizany mandalina sy manavaka tsara ny resam-pivavahana sy ny resaka politika any hoe eo amin'ny lafiny rehetrarehetra zay zany dia nananana izy azy ny pasteur Richard Ndrimazata. Eo amin'izay resaka politika zay Frank Ramarson nisy ny faneho-kevitry ny premier ministre alefa John Renard-Velo omaly amin'ny ankapobeny naneho ny fahitany ny toe-daram-pirenena ny tenany toy ny fahitany mety sakatsakana maro samihafa miseho amin'izao fotoana izao. Fijery ny Frank Ramarson. Ny teny tokoa ny matoa vice premier ministre John Renard-Velo sady candidat mo hoe nameny ahihany hoe onko zay ty fanenjehana ny comité international fa izy moa nitady andreo tokoa sisika malagasy ary mody hoe eo nivony rehetrarehetra de betsaka ny tsy manara-dalàna atady tsy anara-dalàna amin'le zavatra zay tokony atao ary manao mihitsy azy zay mba tsy andeha amin'ny velony ty fifidianany ty ka ohatra manao antso avo izy amin'ireo mpitondra politika hoe mba tsara hoe ny kilalao politika maloto fa mba hiditra amin'ny anatin'ny tena zava-misy dia ny fanaovana nyty fifidianany ty ary raha hitanao fa efa niteny daolo zao ny comité international niteny tamin'ny voalohany aloha la France de narahany SADC de narahany Union africaine ary ty de ny Union européenne mitovy dolo ny zavatra nyteneniny hoe tena manay izy hoe isin'ny korotana raha mbola hoe le candidat anankitelo reo no mijanona ao anatin'ity course ao amin'ny présidentielle ity ary ny Union africaine azy de niteny fa hoe manome plein pouvoir fahefana feno an'Andriamatoa Roakinsisa anao mandrandresin-dahatra an'le anankitelo hoe mba ialan-darana amin'ity fifidianany ity ary napiny azy io mantsy ny tena hoe momba ny akory ny Cotonou mandritiny resahana hoe ho an'ireo zay indrindra ho an'ny filoradjoelona moa zany ny tena resahana hoe zay nanonga-panjakana tsy tokony ilatsaka akory amin'ity raha ty filoradjoelona any resahany aloha fa ny sasany moa davy nitarina am'izay ministre zay nisy tao aminy fa io aloha zany zao ny zava-misy amiko zany ny atahorako de zao hoe raha mbola mitony ihany koa ty fombafomba hoe anenjehana comité international atady ahita hoe tsy miperturbe an'le processus mihitsy zany zay misy miataky ny communauté internationale ihany koa dia mety rapitsy ho ajanony reo koa ny ataontsika hoe famatsim-bola n'ity fifidianany ty sy famatsim-bola ny firenena malagasy ary de oloza amin'ny tatambo no azony vahoaka amin'izay fotoana zay satria hita anatin'ny crise vaovao mihitsy tsika amin'izao fotoana zao ka mbola averiko eto fa eo zao mipotra ny communiqué ny Union africaine sy ny CPS nefa ny any velany zay firenena mitovoka amintsika ny Mali de nahazo vola 3 milliards 200 millions d'euros hoe fanampiana satria hita ny communauté fa miroso marina izy amin'le fifidianana amin'ny volana jolay koa ny azy izy miroso marina izy amin'ny zavatra hoe tsisy korotana zany hoe ny azy zany izao zany tena raha maminao comparaison tsika zany dia hoe tsika zany ohatran'le hoe le tany maditra tsy mety bakiony tsy mety bakiony fa manao recommandation manaiky de rehefa virotsaka amin'ny vola ny parti amin'ny vola de hoe azondreo ny tiana atao eto amin'ity fireneny ity nefa ny vola menanao io volan'ny vahoaka ny Europe io volan'ny contribuable ary le olona mameno vola na le firenena hafa dia tsy maintsy nge izy satony manome justification eo nivon'ny parlementany hoe nanampy a Madagasikara zay zao ny antony nefa n'le vola kakafotra lasa tsy hita verina krisy ary zay natononao hoe sao de manany any any sy manadalana reto malagasy reto za tsy miteny mivahoaka fa reto mpitondra reto mpanao politika zay mbola manao kajikajy madinidinika iala sa tsy iala eo amin'le 7 May iary ny sezany satria tsy fantatra zay ho fandehany satria raha nahitanao tamin'ny 17 mars 2024 nondreny lasiny zay manao Marc Ravalomanana de mipatitaka mivoaka daholo ny tokony hivoaka ary misy manano zany amin'izao fotoana hoe après 24 Mai inona ny zavatra tranga satria miverina olotsotra daholo mibetsaka nina no manodidina an'Andriamatoa Manjarajoelina zay ngamba natonga azy nanao an'ity sikanao le ordonnance hoe ajano droit sy avantage
ny filoha manaka mbola mandeha ny kabineny dia mbola mandeha ny famindrato ny famindraroa dia mamisy ny impunité fa amin'izao tsy possible atsony zany ary tsy anaky an'izany na ireo candidat hafa na ataontsika hoe efa niteny ary ny candidat telopolo raha tsy so na zany communauté internationale na ny olon-tsotra hoe azo atao tombo siala ty zavatsy ty fa ampitombo vidy olo am'izay manomboka ny 24 mai ny olona zany hoe andalo ny parlement taloha zany izay volavolan-dalan'izay Franck Ramason asa raha tsy mitovy amin'le texte teo aloha le voitany amin'ny parlement fa efa tsara aloha hoe nentina tany amin'ny parlement satria en pleine session venao parlementaire dia manao ordonnance zany nge zavatra tena fa tsy ino fiteny an'izany fanalitsiana nge zany amin'le parlementaire fanalitsiana nge zany amin'ireo olona zay mba juriste amin'ny sainy hoe eto amin'ity firenena ity na ny vahoaka azy hoe manao zety koa satria amin'ny fitondrany zay nge ny zavatra tena tiany sasany démontré neto hoe mbola zaza saina mbola zaza boto ny vahoaka malagasy ka azosika lalovina azo manipulena ary zany nisan'ny ataoko fa nidénonceny vice premier ministre Andry Filomaline ny makasika an'le hoe fistanana ny fialany reto candidat telo reto Franck Ramason raha mbola mijanona am'izao misy ny fizirizirina ohatrotrany ahoana ny kisarisary mety iseho dia ny zavatra atao koa zany dia nizao reconnaissavan'ny communauté internationale aveo fifidianana io rehefa mifanaiky tsika malagasy hoe aloha ipetraka eo ihany izy telo menada aloha andeha ny fifidianana akatao ihany ny firenena ny fianakaviam-be resa-pirenena aveo tsy manaky an'izany izy satria izy hitantsara zao fa zavatra perturbe mihitsy ary tsy zavatsy hitony eo mifatantsara zao fa hoe mandeha deuxième tour ary lalora valomahana sy rajoel tonga ary le deuxième tour tsy samanaiky reo hoe resy ary izay ny zavatra tranga atahorana ary zany misy mahatonga ny zaro manà mafy hoe zay tsy hanao fifidiana dia aveo akarisika misy crise poste électorale lafa avy eo zay ny zava-misy am'izao fotoana zao isoranao Franck Ramason teto amin'ny fandarana isika tamin'izao androany zao misaotra anao sinezy ary misaotra koa zany anireo sinena antsika mizoto akarivo mandrapitafa amin'ny fotoana antsika manaraka andriary tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fahampalalam-baovao eto amin'ny alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarby ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina